Mianatra eo an-tongotr'ao. Faly miarahaba-tsika indray ry zazakely tratry ny sapata daholo isika rehetra. Isaorantsika Andriamanitra no fikarakarany sy ny fitahianantsika dia mbola omeny tombontsoa indray isika hitsahatra amin'izany sapata izany. Andao aloha hiaraka hivavaka akambany ny tanana, ahondrika an'loha dia akipy tsara ny maso. Andriamanitra faly indray izahay fa mikarakara anay mandrakariva ianao. Dia omenao anay indray ny sabata mba hitsaharanay miaraka aminao. Hianatra ny teninao izahay dia omeo sofina mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hianatra ny toy n'ilay famoronana indray izany isika izao rankizy fa andao aloha averintsika hatramin'ny voalohany. Ny andro voalohany Andriamanitra nanao ny mazava. Nahary ny lanitra sy ny tany izy dia nanao ny mazava. Mbola tsy masoandro ny nanazava tamin'izany fotoana izany fa voninahitra Andriamanitra. Dia ny andro faharoa nampisaraka ny rano Andriamanitra dia nataony hoe ny rano ambony sy ny rano ambany dia natsoiny hoe habakabaka na lanitra ny eny ambony. Tamin'ny andro fahatelo izy dia nampisaraka ny rano sy ny tany indray. Natokany ny rano dia natao hoe ranomasina dia ny tany dia nasiany ahitra maitso teo. Dia tamin'ny andro fahaefatra namorona ny volana dia kintana dia masoandro Andriamanitra. Dia nanao andro fahadimy dia nasian'Andriamanitra haingo ny tany dia nasiany voninkazo, zavamaniry, hazo vaventy, voankazo, ny anana fihinana, manitra avokoa ireny rehetra ireny nataon'Andriamanitra ho antsika mba hahasoa antsika rankizy. Dia izao indray izany isika dia hianatra ny toy n'ilay famoronana hoe nahary ny biby ao amin'ny ranomasina Andriamanitra. Inona indray ary nataon'Andriamanitra karazana biby tao anaty ranomasina tao fa ny teny natao tadidy aloha dia voasoratra ao amin'ny Genesisy 1:20 ny vaky toy izao hoe ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano. Andao hiaraka merina izay isika. 1, 2, 3. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy tao anaty rano. Bravo! Dia izao indray izany nataon'Andriamanitra. Rehefa hitan'Andriamanitra moa izay rehetra nataony fa indro tsara izany. Dia tsy mbola afa-po Andriamanitra fa mbola misy zavatra tiako atao an'ireto olona ireto satria tiako loatra izy ireo. Dia nanao ny biby tao anaty rano indray Andriamanitra. Niteny tamin'ny hatsaram-panahy, tamin'ny feo mahery mafy Andriamanitra dia nisy avokoa ny biby tao anaty rano. Nisy trondro nilomano tao dia misy kely dia misy lehibe. Dia nanao sahona koa Andriamanitra, nanao horita Andriamanitra. Hitanareo ve ity rankizy? Nanao horita Andriamanitra. Dia nanao voay Andriamanitra. Betsaka isan-karazany ny trondro ao anaty rano ao. Misy mitsambikina ambony be ety ivelan'ny rano ety dia midina any ambany be andray izy rehefa avy eo. Dia nataon'Andriamanitra ho antsika nge ireny rehetra ireny. Tian'Andriamanitra loatra tsika. Dia mikarakara antsika izy. Dia asehony ny fitiavany amin'ny alalan'ny zavaboary izay noforoniny. Jereo ange mahafinaritra ange izany zavatra noforonin'Andriamanitra izany rankizy. Hitanareo daholo ve ireo rehetra ireo? Tiantsika Andriamanitra. Mikarakara antsika Andriamanitra dia nataony ireny mba ho anao dia ho ahy ihany koa. Saotra an'Andriamanitra isika fa nanao ny biby tany anaty rano indray izy mba ho antsika. Dia misy amin'izy ireny ange azontsika hohanina. Iza ny tia trondro? Tia trondro ve nareo rankizy? Izaho koa tia trondro. Nataon'Andriamanitra ho antsika ireny. Dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika. Amin'ny manaraka dia mbola hijery famoronana hafa izay nataon'Andriamanitra indray isika. Dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Kopakopa tanana daholo. Tonga eo amin'ny
Fotoana famerenana ny leson'ny kilonga indray sika ankehitriny. Lesona fahafiry moa tsika zao ry kilonga kely, lesona fahavalo. Efa kely sisa dia tapitra le tanana, izany hoe efa be dia be ny lesona efa vita. Fameloha izay dia ndeha akambana ny tanana, aondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy sy malalo, misaotra anao zahay fa omenao fotoana indray ahafahanay mamerina ny lesona. Ampio reto kilonga kely reto mba ho sasa endry, tsy tabataba fa hiaino tsara ary hatadidy lesona. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary, lesona fahavalo. Lohateny, teny fikasan'ny havana. Averina hoe teny fikasan'ny havana. Ny tsy anjery iarahantsika mamerina, izaho tsy andao anao mihitsy na foy anao akory. Izaho tsy andao anao mihitsy na foy anao akory. Ao amin'ny Hebreo 13:15 tapany faharoa no ahitantsika an'izany. Rehefa nasaina nanamboatra ny sambo fiara i Noa, nandritra ny 20 taona. Ela be ange izany 20 taona. Vita saoma tsara ilay sambo fiara. Dia niantso amin'izay Noa, andao ry olona, andao hiditra ao anaty sambo fiara, midira ao anatin'ny sambo fiara fa hisy orana ange, hisafo-drano ange. Dia hozy ny olona hoe, adaladala Noa, inona izany orana izany? Mbola tsy nahita an'izany izahay. Dia tsy nety niditra tao anaty sambo fiara ny olona fa naditra be zareo. Tsy niaino izay nolazainy Noa. Noa kosa, rehefa naheno ny tenin'Andriamanitra hoe midira amin'izay Noa anaty sambo fiara, dia niditra tao anaty sambo fiara i Noa valo mianaka. Dia mbola niantso ihany izy, andao iara hiditra aminay, andao iara hiditra aminay indrisy fa tsy niaino ny olona. Tampoka teo, wow! Ireny nivoaka avy any anaty ala, avy any anaty hazo, avy any anaty bozaka, ny biby. Dia nilahatra, nanao matso, nanao défilé, dia nilahatra mandeha tsororo, dia niditra tao anaty sambo fiara ny elefanta, ny biby isan-karazany, ny liona, ny hippopotame, ny tigre, ny girafe. Biby be dia be, nisy nandeha tsy roa roa, dia nisy nandeha tsy fitofito. Gaga ny olona, hoadray, ary toa miditra ireto biby, fa iza no nampilahatra an'ireo? Tsisy nampilahatra, fa nidina avy any an-tendrombohitra ireo, nivoaka avy any anaty ala, na niditsidina ny voronkely sy ny lolo niditra tao anatin'ny sambo fiara. Gaga ange ny olona, fa na dia nahita an'ilay varavarambe sokatra ary nidiran'ny biby, nidiran'ny Noa, dia tsy taitra izy ireo. Rehefa tafiditra tao anaty sambo fiara dia niandry Noa valo mianaka sy ny biby. Nahatoky izy niandry tao anaty sambo fiara. Inona raha ny zavatra iseho? Ny olona mijery, mitanaka avy eny an-tokotany. Tampotampoka teo katona ny varavarana. Iza nanakatona? Andriamanitra no nanakatona ny varavarana. Niandry tao anaty sambo fiara ry Noa 2 andro, 3 andro, 7 andro. Zay vao kitak, nisy orana nilatsaka, nisy rano nilatsaka tany ambony tafotrano. Ny olona taty ivelany efa mikatona varavarana, zay vao, hoe, fa inona izany? Tao misy zavatra milatsaka,
jerevana koa avy any ana-tany nisy rano nivoaka nilatsaka ny ora mibaratra orana be fa nahita orana feno kilonga lefa le mitondra elo iny tsika iny le atao hoe orana lasa ny olona nandondolo voay zay tsy afaka ozy izy no hafa efa mikatona ny varavarana tsy izany na nakatona ny varavarana fa Andriamanitra niakatra ny rano niadifitra ny olona niazakazaka nandositra tena tapitendrombohitra fa niakatra ny rano niakatra difitra tao daholo maty ringana ny olombelona satria naditra naditra rehefa tao anaty samby fiara Noa natopatopany rano ilay samby fiara teny anaty rano teny nikobakobana teny ambony rano teny ilay samby fiara mihidy ao anaty samby fiara i Noa mianakavy miaraka tamin'ny biby rehefa tapitra ny 100 andro ela be zany dia mbola tao anaty samby fiara Noa nandeha efa vorona izy jerevana hoe efa ritra ve ny rano nandeha ny goaika nandeha ny voromailala fa niverina fotsiny satria tsy nisy toerana hipetrahana fa rehefa kelikely dia navoaka ny Noa indray ny voromailala dia iny fa efa nitondra ravikazo teo amin'ny vavany faly be Noa fa efa manomboka midina ny rano efa manomboka hita ny zavaboahary efa falifaly ry Noa nidoboka tamin'ny aram-bato ny samby fatsifaky efa maina ny tany afaka nipetraka teo ambony tendrombohitra anankiray nantsoina hoe Ararata ny sambony Noa faly ry Noa rakizy faly be izy dia nivoaka nosokafan'Andriamanitra indray ny samby fiara nivoaka ny biby dia nivoaka ihany koa i Noa valo mianaka dia inona no nataony ozy nareo nanao alitara izy ohatran'izao ange izany alitara izany naka vato izy nampifampitenitengeniny dia lasa alitara anaovana inona ny alitara anaovana fanatitra dia nasiany kitay teo ambonin'ilay alitara dia nampiretiny dia natainginy teo inona moa ilay atao fanatitra ondry zanak'ondry dia natainginy teo ambonin'ilay alitara ny ondry nisaotra an'Andriamanitra ange Noa nanao fanatitra ange Noa deran'Andriamanitra izy satria tia azy Andriamanitra namonjy azy Andriamanitra dia nidorana ilay kitay dia nirehitra ny afo rehefa niakatra ny setroka rakizy dia naneo fanomezana tsara tarehy maro loko misy loko isan-karazany Andriamanitra misy rouge misy jaune misy bleu misy vert misy indigo tsara tarehy fanomezana nomen'Andriamanitra io ilay atao hoe avana teny fikasan'ny avana nasiany avana arc-en-ciel teo amin'ny lanitra ny dikan'io rakizy dia hoe tsy hanao safitra nitsony Andriamanitra izay ny dikan'io fanekena natao tamin'ny Noa io fa tsy hanisy safitra nitsony mihitsy Andriamanitra satria nalahelo izy fa maty avokoa ny olona dia Andriamanitra izany rakizy mihevitra hoe mba hoendry amin'izay ny olombelona fa ilay olona maditra no maty izay ny fikasan'Andriamanitra mba hahatonga antsika hoendry mikarakara ny olombelona Andriamanitra tia antsika olombelona Andriamanitra tia ny olombelona rehetra Andriamanitra tia ny Noa izy tia ny biby izy dia nanomboka teo rakizy dia nivelona indray ry Noa namboly niasa tany nanao raharaha rehetrarehetra fa satria efa nahazo teny fikasana izy fa tsy hanao safitra
intsony Andriamanitra. Ry kilonga kely malala tadidio fa Andriamanitra dia tiany olombelona. Andriamanitra dia manao izay zavatra tsara ho an'ny olombelona, fa rehefa maditra ny olombelona dia manjary maty, anjary aringana. Fa rehefa endry sy matoky ny olombelona dia karakarain'Andriamanitra, ka na rehefa maditra eny koa dia mbola karakarain'Andriamanitra. Zao ary andeha isaorantsika Andriamanitra rakizy, fa manao zavatra tsara ho antsika mandrakariva izy. Na dia manasazy ary indraindray Andriamanitra dia mampiasa zavatra tsara izy mba ho an'ny olombelona. Nandefa ny zanany izy natao fanatitra mba ho famonjena ny olombelona. Ndao ary tsika hisaotra an'Andriamanitra dia ndao tsika hiteny hoe: misaotra anao zay Andriamanitra, fa nomenao ny havana ho fampanantenana, fa tsy hanao savitrano intsony ianao. Ao ary averintsika: misaotra anao zay Andriamanitra, fa nomenao ny havana fampanantenana, fa tsy hanao savitrano intsony ianao. Saorantsika ary Andriamanitra rakizy noho ny fitiavany antsika. Eny ary andeha averintsika ny lohateny sy ny lesony tsy anjery. Lesona faha-8, teny fikasan'ny havana tsy anjery. Izaho tsy andao anao mihintsy na ahafoy anao akory. Dia manao veloma ho an'ny ankizy rehetra indray, ho an'ny kilonga rehetra amin'ny herindray izany dia ahita lesona vaovao isika. Veloma tompoko, veloma ry kilonga kely malala. Manao ana daholo indray anareo rakizy, fifaliana ho ahy tafaraka aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto ary itsika hiaraka merina ny lohahevitra fahafiry moa, ny lohahevitra faha-8 izay mitondra ny lohateny hoe teny fikasan'ny havana. Teny fikasan'ny havana. Nafinaritra fa nomeny Jesosy andalan-teny natao tsy anjery angentsika rakizy nandritra ny herinandro iny. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1 manao hoe: fa ianao no ialofan'ny fanaiko, eny ao amin'ny aliko ny elatrao ny alofako, mandra-pahalasan'ny loza. Salamo 7:1. Andao inga averintsika tsara rakizy fa ianao no ialofan'ny fanaiko, eny ao amin'ny aliko ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan'ny loza. Salamo 7:1. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa rakizy izany andalan-teny nomeny Jesosy antsika izany. Toa manome toky antsika sahady fa ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia eo mandrakariva Jesosy mikarakara antsika raha manaikitsika io hipetraka eo ambaniny, manaikitsika io ho tantanany. Ny tantarantsika moa dia mitohy tamin'ny herinandro lasantsika dia niresaka ny amin'ny tantara Noa sy ny savitrano. Noho ny hamafy lohan'ny olombelona teto ambony tany rakizy lasa ratsy toetra be ny olona. Tena nanapa-kevitra ange-Andriamanitra fa hamarana ny tantarany tany amin'ny alalan'ny savitrano. Kanefa tao anatin'izany olona be dia be teto ambony tany ratsy fanahy izany dia nisy foana ny olona izay natoky an'Andriamanitra dia tsy iza izany fa i Noa mianakavy. Ka rehefa vita izany ny samby fiaro dia indro fa niditra tao anatin'ny samby fiara ireo biby maro samihafa. Dia rehefa avy eo niditra tao koa nge Noa valy mianaka niantso ny olona izy, nanasa ny olona izy ao saingy indrisy fa tsy nisy olona hafa nanaiky hiditra tao. Nime azy ireo ary ange nataon'ny olona tamin'izany. Rehefa afaka nefa ny 7 andro izay nijanonana izy ireo sy nidiran'izy ireo tao anatin'ny samby fiara dia nilatsaka ny orana. Tena tsy mandainga tokoa rakizy Andriamanitra fa tena nilatsaka ny orana izay tsy fahita hatramin'izay nisy ny tany. Kanefa ankehitriny dia nisokatra ny tany, nisokatra ny lanitra, nisy ny tselatra sy ny sisa
dia latsaka ny orana, ary vokatr'izany orana ny latsaka izany dia nitombo ny rano teto ambonin'ny tany ka dia nadifotra ny tendrombohitra avo indrindra teto ambonin'ny tany izany rano izany. Voaharo i Noa mianakavy tao anatin'ny samby fiara, noarovan'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fankatoavana izay efa nekeny ka dia noarovana tamin'ny alalan'ny samby fiara izany rakizy i Noa. Mba fantatra hoe hafiriana moa izany no latsaka ny orana, ny vatravatra nandritry ny 100 andro ny ranorana rakizy. Orana izany ny antsika reto latsaka 4 andro ny orana efa hitantsika fa miakatra be ny rano dia manoatra lavitra noho izany ny zavatra niseho fa dia niakatra tokoa ny rano tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa difotry ny rano ary ny tany ray manontolo dia mazava ho azy angeraka izy maty daholo izany ny olona teto ambonin'ny tany, maty koa ny biby teto ambonin'ny tany, maty ireo zava-maniry tsisy intsony. Fa i Noa sy ny ankonany kosa dia indro fa vovontsy tao anatin'ny samby fiara. Tao anatin'ny samby fiara nefa izy ireo dia tsy hoe nipetraka fotsiny, fa nisy andraikitra izay nomen'Andriamanitra azy ireo dia nikarakara an'ireo biby maro samihafa nandritry ny 5 volana. Lafo izany nandritry ny 5 volana. Ary niandry indray zareo ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra hoe roviana zareo no afaka mivoaka ao anatin'ny samby fiara. Rehefa nandeha ny fotoana dia efa indro fa efa nitsahatra tanteraka ny orana dia efa nieritreritra izany i Noa fa hivoaka amin'izay izany tonga ny fotoana hivoahana samby fiara dia naniraka vorona. Nandefa vorona izany Noa, nandefa vorona goaika izy rakizy navoaka. Sokafany izany ilay varavarana tao amin'ny tafony samby fiara nijerevany aloha hoe manahoana ny andro any ivelany any, dia hitany fa manga tsara tarehy ny lanitra saingy ry zareo mbola tsy afaka mivoaka ny samby fiara dia naniraka goaika izy ireo. Rehefa naniraka goaika izy dia miverina ilay goaika. Midika izany fa mbola tsy misy toerana ahafahan'ny goaika mipetraka any amin'ny tany any. Rehefa afaka 7 andro tao aorianan'io dia naniraka voromailala indray. Nandefa moa izany, nandefa voromailala indray izany i Noa. Fa niverina ange ilay voromailala satria tsy nahita toerana hipetrahana. Rehefa afaka 7 andro tao aorianan'io dia mbola naniraka sy nandefa voromailala indray izany i Noa. Dia rehefa miverina avy any ange ilay voromailala mba fantatrareo nitondra ravina oliva, tondra ravin-kazo izany izy izay nanambara fa efa misy zava-maniry mitsiry eny ambonin'ny tany. Ary afaka 7 andro tao aorianan'iny indray dia mbola nandefa voromailala indray izany Noa. Ka rehefa nalefa io voromailala io dia tsy niverina intsony. Teo izany nahafantara Noa fa efa misy toerana azo hipetrahana ety ambonin'ny tany. Fa izao tsy afaka nanery anefa Noa hoe tonga dia tsy maintsy mivoaka ny samby fiara, fa ny andro mandrakariva ny baikon'Andriamanitra. Satria moa rakizy Andriamanitra no nanakatona ny samby fiara dia Andriamanitra ihany koa no afaka mamono samby fiara. Saingy izao ny andro mandrakariva i Noa. Vonona mandrakariva izy hakato azy. Rehefa avy eo tonga ny fotoana izay nitenenan'Andriamanitra hoe mivoaka amin'izay dia nisokafan'Andriamanitra angeraka izy ny samby fiara ka dia nivoaka i Noa mianakavy. Firy moa ny isan-dry zareo? 5 mianaka. Izay tokoa i Noa 5 mianaka izany nivoaka. Ary ny zavatra nataony izy ireo voalohany vao tafavoaka dia nisaotra an'Andriamanitra izy ireo rakizy. Nanangana alitaram-pivavahana niteranan'Andriamanitra noho ny fiarovana feno sy ny fanavotana izay natolotr'Andriamanitra azy ireo nanoloanan'izay ranorana sy orana mivatravatra teto ambony tany izay. Nanome tontolo vaovao ho an'izy ireo tokoa rakizy Andriamanitra ankehitriny, ary nanome teny fikasan'Andriamanitra fa mbola hitombo indray ry zareo, ho lasa olona be dia be indray ry zareo. Ary tsy izany ihany fa nampanantena Andriamanitra fa tsy hanisy safodrano intsony eto ambonin'ny tany, ka dia nomen'Andriamanitra ange ny famantarany dia tsy inona izany fa ny havana. Mahafantatra havana daholo ve?
ny atao hoe havana dia arc-en-ciel rakizy. Dia tamin'izay fotoana izay zany nanomezan'Andriamanitra voalohan'ny arc-en-ciel. Dia io arc-en-ciel izay hitantsika isan'andro rehefa avy ny orana io eny amin'ny lanitra. Ka dia izy io zany dia manambara amintsika koa ankehitriny fa tsy nisy safotra intsony Andriamanitra andravana antsika. Saingy izao nanome teny fikasana izy fa ho avy tsy ho ela Jesosy hamonjy antsika. Ho avy tsy ho ela Jesosy hakatsika eto amin'ity tany izay ratsy ity feno fahotana ity ka hitondra antsika makany an-danitra. Aiza ho aiza ireny toerana tokony hisy antsika ankizy andeontsika hialika eo ambanin'ny elatr' Jesosy, aokontsika hiantoraka eo amin'i Jesosy rakizy. Dia izay indray nge ny lohahevitrintsika tamin'ity herinandro ity. Jesosy tokoa ny omba hay. Jesosy ombanao ka hialoka tanteraka eo ambanin'ny elatr'Andriamanitra itsika. Raha ho avy izy dia hitsena azy itsika io. Dia mametraka amin'ny veloma mandram-piaona indray ho amin'ny manaraka. Veloma daholo. Miarabantsika tanora indray ary tanora zandrany izay hiaraka merina ihany koa ao anatin'izao maranana ny lesona faha-8 izao. Ny anarantsika nandritry ny herinandro izay dia tadity ve ny lohateny sy ny tsenjery? Andao hiaraha mijery ary famantarana ny mahampanjaka. Izay ny lohatenitsika. Ny tsenjerintsika dia hitantsika tao amin'ny lioka toko faha-9 dia ny andininy faha-5:30. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza kivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaka ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Izay no ny anarantsika nandritry ny herinandro. Tena azo lazaina hoe toa sarotra izany hoe ho zanaky ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra izany. Raha jerena ny zavatra izay noresahan Jesosy tao anatin'ilay toriteny. Ary na dia nitsenjery fotsiny ary dia indraindray tsika mieritreritra hoe tohatra ny tsy ho vita mihitsy izany zavatra takiana izany ka. Fa inona moa ilay zavatra notakiana izay hitantsika nandritry ny herinandro? Nampianatra Jesosy tamin'izay fotoana izay, niresaka teo amin'ny olona izy, nanasitrana izy aloha ary nikarakara ny olona dia rehefa avy eo izy nitory-teny, nampianatra ny olona, tiava ny fahavalonareo. Tsy nataon'i Jesosy mamaly faty mihitsy izany ny olona fa manaova soa izy amin'ny fahavalonareo. Be dia be mihitsy ny zavatra novakiantsika nandritry ny herinandro. Fa raha ohatra ka hoe hakapoka iray izany dia tokony hoe ho tia ny olona rehetra isika, hanampy ny olona rehetra na manahoana izy na manahoana. Eny fa na dia mieritreritra hanao ratsy antsika ary izy dia tsika miezaka manao tsara amin'ny foana. Ary mamaly soa tsy mamaly ratsy ny ratsy izany fa mamaly soa ny ratsy. Ozy izy hoe raha lain'ny olona ny fitafianao ozy izy dia aza mitaky izany na ohatran'izany fa omeo azy koa izay mbola tadiaviny. Ohatrany hoe hafahafa izany raha ohatra ka hoe jerena amin'ny maso tsy miangatra. Ary ataontsika hoe mety manahirana antsika mihitsy indrindra isika tanora. Raha ohatra ka hoe misy manao zavatra tsy zakantsika, teny marary dia satrotsika ary izy misy zavatra manjo azy. Ka raha ohatra hoe misy zavatra manjo an'ireny olona ireny dia avy manao hoe izany ka te hanao aminy aoko sa tsy izany? Nefany raha tena te ho zanak'Andriamanitra tsika na hoe te ho zanaky ny mpanjaka dia tsy izay mihitsy no tokony ho fomba fiainantsika. Azontsika atao ozy izy ny manampy satria ny olona rehetra dia mifampiankina avokoa. Eny fa na dia ratsy fanahy izy, tsisy mahavita tena izany. Fa nampianarin'Andriamanitra itsika mba hifanohana foana, hifanampy na amin'inona na amin'inona. Aza kivy ozy izy na amin'inona na amin'inona. Rehefa niresaka tamin'i Jesosy ilay tovolahy anankiray dia nieritreritra izy hoe tao anatin'ny lesintsika izany izay, nieritreritra izy hoe ahoana moa izany Jesosy no hanampiana ny olona efa manao izay tsy mety. Fa nga moa Andriamanitra tsy manampy an'izay manao zavatra tsara. Dia hozy izy Jesosy hoe
Andriamanitra ny manolotra ny masoandro ho an'ny olona rehetra na tsara fanahy izy na ratsy fanahy ary ny orana koa dia omeny daholo ny olona rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra hozy izy Jesosy dia zaraina amin'ny olona rehetra na izy na iza. Sady izany ve zava-misy hozy Jesosy? Tena zany mihitsy ka hozy izy ilay tovolahy sady nieritreritra tsara izy. Dia ahoana izany Jesosy? Tsy ho vita mihitsy anie izany ary tsy ho tanteraka mihitsy izany no mahazanak'Andriamanitra sy zanaky ny mpanjaka. Dia hozy Jesosy izay mihitsy ilay izy. Tsara ny fahatsapahanao an'izay hozy izy satria ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka hanampy anao. Ny herin'Andriamanitra izay ao amintsika no manampy antsika fa ny ataontsika fotsiny dia ny mandray an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Mamela ny fitiavan'Andriamanitra hameno antsika dia miparasaka ho azy eny amin'ny manodidina, mitaratra ho azy eny amin'ny manodidina ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika. Dia mandeha ho azy izany ilay izy, miova ho azy isika, tsy mila manao ezaka mafy be fa ny zavatra indrasana amintsika dia manokatra ny fontsika dia mandray an'i Jesosy, mandray an'ilay fitiavany hitoetra ao anatintsika dia miova ny fiainantsika. Ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro izany tanora namako dia nanampy antsika hafantatra fa maniry ny ho tian'ny olona rehetra Andriamanitra ary izany toetra n'Andriamanitra izany no mba tiany ho toetra antsika ihany koa. Ny fomba fitiavan'Andriamanitra ny hafa no mba tiany mba hitiavantsika ny hafa ihany koa. Nanampy antsika hankasitraka ihany koa ny sorona izay nataon'i Jesosy ho an'ny olona rehetra, tsy ankanavaka na tsara fanahy io na ratsy fanahy. Fitiavana lehibe ny nataon'i Jesosy ho antsika. Fanavotana lehibe nataon'i Jesosy antsika na iza dia ankasitrahantsika izany ary zaraintsika amin'ny hafa. Manampy antsika hanapa-kevitra ihany koa mba haneho fitiavana amin'ny olona rehetra na manahoana izy na manahoana. Izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro asa teny ilay afatra nampitaina amin'ny mahazanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra antsika dia azontsika atao ny misafidy ny ho tia ny olona rehetra. Mandraisa fanapahan-kevitra andramo raiso Jesosy dia ho hitanao ny vokany eo amin'ny fiainanao. Mirary soa antsika amin'ny manaraka indray. Miarahaba indray ireo tanora an-tongotr'i rehetra, ireo 13 taona sy 14 taona rehetra. Miarahaba ihany koa ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Tonga tao famerenana ny lohahevitra faha-8 isika izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe ny hevitra mibahana mialoha ao anatinao. Ny hevitra mibahana mialoha ao anatinao. Ny andinina ataontsika ho tadinana andritra ny herinandro iny dia izay voalaza amin'ny Salamo 7:30 andininy voalohany iarahantsika mamerina manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. Tanaty fiara-mianatra isika dia nahita fa rehefa misy zavatra mipetraka ao an-tsainao ao dia iny zavatra iny mety hanova ny fomba fisainanao manontolo arak'ilay efa nianarantsika teo amin'ny lesona roa teo aloha dia isika dia manana ny maha izy antsika ao amin'ny Kristy ary rehefa mipetraka ao anatin'ny saintsika izay maha izy antsika ao amin'ny Kristy izay dia afaka ny hanao zavatra lehibe ho an'ny tompo isika. Nisy fanandramana iray nataona mpampianatra tamin'ireo mpianatra tsy teto Madagasikara moa izy ity tany ivelany. Nilaza tamin'ireo mpianatra izy fa ireo izay manana maso manga dia marani-tsaina kokoa no ireo izay manana maso marron. Dia notenenina tao am-pianarana izy ity dia nanomboka ny fampijery ny maso ireto mpianatra ary tamin'izay dia nilaza tokoa ireo izay nanana maso manga fa marani-tsaina izy ireo ary ireo nanana maso marron kosa dia nanomboka very ny fitokisantena tao anatiny ka nahatsapa fa toa tsy mahay tokoa izy ireo eo anatrehan'ireo izay manana maso manga. Dia nanomboka nisy ny fifanavakavahana tao anatin'ny kilasy anankiray. Rehefa tonga ny ampitso dia niteny indray ilay ramatoa mpampianatra hoe diso kay ny zavatra nolazaiko taminareo omaly fa kay ireo manana maso marron no marani-tsaina kokoa
no ireo manana maso manga. Dia nijerena ny 4 ora manaraka fa nivadika indray ny rasa ka nanjary toa nahavita zavatra sy toa nahay tokoa ireo nanana maso marron fa toa lasa tsy nahatoky tena kosa ireo izay nanana maso mangamanga. Izany hoe ny zavatra izay napitan'ilay ramatoa-mpampianatra tamin'ireto mpianatra ireto dia nanefa zavatra betsaka tao an-tsaina izy ireo ary nanova ny fisainan'izy ireo manontolo ka lasa natonga tamin'ny fahamboniana izany na natonga tsy fahatokisa-tena tamin'ireo mpianatra. Ny hevitra mibahana mialoha ao anatin'ny saintsika izany dia mitarika zavatra eo amin'ny fiainantsika. Fa izao io hevitra mibahana mialoha io raha ohatra ka hitsaratsaratsika ny hafa dia mahatonga ilay hoe fanavaka vahana. Mety hoe ara-bolon-koditra izany na mety ihany koa hoe ara-pirazanana, ara-poko, ara-toekarena ihany koa, ara-tsaranga. Izany rehetra izany mety hitarika fanavaka vahana kanefa Jesosy dia mampianatra antsika mba hitiany olona rehetra. Tsy tiany Jesosy ny fanavaka vahana sy ny fiheveran-tena ho zavatra eo amin'ny fiainana. Tadidinareo tsara angamba ny tantaran'ny Arona sy Mosesy ary Miriam. Izy ireo dia mpiray tampo ary Mosesy dia nanambady tsy iray firenena tamin'izy ireo fa hafa mihitsy ny vadin'i Mosesy. Ary tamin'izay dia tezitra tamin'ny Mosesy i Miriam sy Arona tamin'izay ka nanavakavaka ny vadin'i Mosesy ity. Niseho nefa ny herin'Andriamanitra ary niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa tsy hakasitrahany ny fanavaka vahana izay ataon'ny Arona sy Miriam. Ary ianareo ny tantara lasa boka mihitsy Miriam tamin'izay fanavaka vahana izay. Izany hoe tsy hankasitrahan'Andriamanitra velively ny fanavaka vahana sy ny hevitra mibahana mialoha ao anatin'ny saintsika. Dia miteny mandrakariva izy. Any amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia mampianatra mandrakariva Jesosy fony izy teto an-tany ny itiavantsika ny olona rehetra amin'ny fitoviana. Tsy misy hoe ny sasany tiana kokoa na ny sasany amboniana kokoa fa tokony hitovy ny fijerintsika ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka noho izany andeha isika hangataka amin'Andriamanitra dieny izao ny hananantsika an'izany toe-tsainy Jesosy izany, tsy hanavakavaka fa ho tia ny olona rehetra araka ny tokony ho izy. Ho foanantsika ao anatintsika ny hevitra mibahana mialoha. Rehefa misy olona hitantsika voalohany ohatra dia esorintsika ny hoe toy ny ahoana ity olona ity, fa araka ny fijerin'i Jesosy ny andeha hijerentsika ny hafa rehetra. Ho tia ny olona rehetra tsika araka ny hitiavan'i Jesosy azy. Amin'izay fotoana izay dia hanao fanandramana miavaka indray isika miaraka amin'ny Jesosy. Dia toy izay ny zavatra nianarantsika tamin'iny herinandro iny ary mirary fampiarana tsara ho an'ny tanora mantoanto rehetra indray ary manomboka izao dia ho tia ny olona rehetra isika eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Amen. Veloma daholo. Mianatra eo an-tongotr'ao.